Ny tavoangy fasika na ny bouteille de sable anisan'ny mampiavaka ny mahajanga izy ity. Sary isan-karazany ny fahatsiarovana ny mahajanga no matetika hita eo aminy. Folo taona izay Madame Emeline no niasa namboatra itony tavoangy fasika itony. Tsy mandeha mihitsy. Nanomboka janvier izy izao dia tsy mandeha mihitsy. Izy atom-pivelomana aloha satria tsy miasa zany. Kely azo mitsitsilo fa tsy dia hita hoe maharaka fa. Arivo ariary hatramin'ny 2 alina ariary no vidiny ireto tavoangy aranto eto amin'ireto, arakaraka ny commande kosa ny mampiova izany. Dia portrait, logo zany matetika raisina eto. Fa zao zany tsy dia misy. Amin'ny ankapobeny, andro iray no ahavitana tavoangy iray. 3 andro kosa no namitany ity commande ity, vady no natao sary tamin'ilay tavoangy. Talenta nanan'ny iray trano ny fanamboarana ny tavoangy fasika ataon'indry Madame Emeline, na ny lehibe na ny ankizy izany. Fasika avy any amin'ny cirque rouge, tavoangy, hazo kely sy pipety no akora ilaina amin'ny fanamboarana. Ny lalana makany amin'ny plagen'ny Amborovy iny no tena ahitana mpivarotra tavoangy fasika izay maka antoka amin'izy ity, anisan'izany Clarisse. Amin'ny bavata reto so amreto angalana indreto 25 Vianidinay 35. Ny mpizahatany vahiny no tena manjifa ity vokatra malagasy ity, fa misy ihany koa ireo malagasy miala sasatra mividy azy ity ho voandalana sy ho fanomezana.